amin'ny nonce apostolika eto Madagasikara. Ary matoa voalohan'ny fahefana mitetezamita sy ramatoa vadina. Ianareo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta, ianareo mpikambana ao amin'ny CT sy ny CST, ianareo vicaire généraly any amin'ny diocèse isa tokony avy, ianareo mpitondra fanjakana isa tokony avy, ianareo prêtre sy religiosy tsy ankanavaka, ianareo olo-manakaja civil sy miaramila, isika kristianina tsy vaky volo, tompolahy sy tompovavy. Ny voalohany indrindra dia atolotsika Andriamanitra ny dera sy ny laza ny voninahitra, satria na dia nikiasa azy isika ka niomana amin'ny andro anio dia fikasana ihany zany, fa ny lahatra dia azy Andriamanitra koa toroantsika azy ny saotra sy ny dera ary ny aja sy ny voninahitra. Manarak'izany tonjobily moa ny andro dia izany indrindra no ijoroana etoana tondra ny teny firarintso avy amin'ny diocèse manontolo. Mikiaro tsy amim-balio no tsy manga, manditsy amina tonga maivana, midola tsy amin'ny tsavony mampiranjo, lanonana tsy atrehanareo sy tonga lafatra. Koa indreto izahay avy amin'ny lafibarin'ny diocèse mitondra ny teny fiarabana sy firarintso ho antsika menakavy izay vorolanina eto. Ireo ianareo ray aman-dreninay, ny archevêque, ny évêque tsikiditsy avahana izay misolo tenany maro, izay vona lehitin'ny lohany felakana mangaitra ny ratsana, hazo mamovoangy sy volamena, ka ny tandoninareo manga, ny alofanareo maitso mitomaraka. Oela velona ho soavin'Andriamanitra re ianareo, ifanaritra ny diocèse, ny vikaria, fikambanana ary ny paroasy sy ny distrika tantananareo avy. Arak'izany dia omekasina ianareo mpitondra fanjakana isan'ambaratongany avy sy ireo manam-pahefana rehetra, tsy avahana tahaka ny ketsa, tsy asiana andamanany tahaka ny lamo, fa ny daolobe tsy manavaka. Andidany ianareo ahitany vanina, ikapa ahitany tonina, itsara ahitany meloka, andanja ahitany maro. Tsy hanao tako miara-peno na atondro mifanapondravina, fa hijery ny tombotsoan'ny vahoaka tsy mandalo fiarina, hiadana ny finaritra eo amin'ity tany men'Andriamanitra honenan'izy ireo ety. Manarak'izany dia mitodika aminareo ray aman-dreny mankalaza ny tojobily volamena izahay. Miarahaba anareo tsy dokany ny akankatsara soratra fa nitahiriny akomavondrazana. Misaotra anareo fa fitarika amin'ny tanoa ianareo, tsy mba toy ny tia fitarimangany maka ny tokakaninareo fa nandalo fototra sy sivana, tsy mba ny akoso-barahina fa ny volamena voasety, tsy mba ny fanambadiana raikitra teny apakakitay ka rava tena misorona nafa, fa fanambadiana niorina tamin'ny fifankatiavana ka naharitra izao 10 taona no mihoatra izao. Fa miraro so indrinao anareo izahay, mbola harina amin'izany fanambadiana izany mandrity ny andro izay mbola omen'Andriamanitra honenanareo. Ary faran'ireny mialoha faramatsika dia ireto isika menakavy amin'ny lafivalon'ny nosy sy ny diocèse manontolo, izay tokona fotsy sy namasaka, angadina nanana sy vina ahitana, fa kararony loatra raha tolorany ny fiarabana sy ny firarintso. Ny arava tokona tompoko ataona aravan'ivitra, ka ny lehibe voasafosafo, ny kely voakitikitika. Ny tananay mifoika tsy afaka ray anareo tsiraray avy, fa ny fonay kosa dia lava sy manaraka ka mahaentika izao mpianakavy manontolo izao. Ho amiko ny sosiny tsara le ianareo, be voka manao vamory, lasaka tanytongavaka izy, ny ankizy madinika biaza aingana, ny tanora hotratantotra, ny antitra hoelavelona mandrapahafatiny. Dia makasitraka tomponay ary makatelina tompo vavy.
dia mitodika aminao izay monseigneur l'archevêque. Ianao no ray aman-dreny mampivorona ity diocèse ity. Ianao no loasa sady tendrombohitra. Ray aman-dreny sady voany tsara no iajadininy marainana ihany koa. Voaindreo ny diocèse manontolo mitondra hijaka ho ana ray aman-dreny fanambarantsika menakavy ny fiombonana fanambarana ny firaisan-kinantsika ary aneonay ma ray aman-dreny anao. Dia raisam-pitiavana indrindra monseigneur fa vokatry ny fototoa. Tiaka be taonarabatsika menakavy sy fahatsara. Misy karatra olona anankiray izay amin'ny anaran'ny Erasamy voalohana Noelinina dia very izy io tato anatsika menakavy tato mba hatery ety aminay ety rasendasenda misy mahita mariana ihany dia tona hoe ny entatsika menakavy aza dia apetrapetraka loatra fa indraindray dia very manjavonjavony eny dia manjary tsy fahasoavana fa fahasorenana indray no hita rehefa miala eo. Ohatry zany koa zao sarovidikeny zao very aty alina aty andro ny fianakaveny zao azony tsara ny ankizikely fa azary indrindra fa manjary izy mijaly isika menakavy mitary dia tseroa dia samimba mitary miarak'izay mahamety azy tsy raray avy amin'ny entana sy ny fitaminana amin'ny olona sy ny sisa rehetrarehetra. Dia mandra-pahavitany fiaravana ataon'ireto ray aman-dreny moa mampatsiaro ihany. Efa netanintsika menakavy hoe ombako nisy nofokena mitam-pihavana. Fa androany mbola toy ihany zay ifamizarana falina efa netany hoe samy mitondra zay sakafo sahaza vao amin'ity tontolo andro ity. Dia ireo zay nahazo fanasana manokana moa dia efa misy ny manay azy miala ety. Fa dia sao raha manokana ihany io araky ny nambara fa mandeha mivantana manerana Madagasikara. Ity fankalazana atao jobily andro lehibe atsika ity isaona manokana eo amin'ny TVM sy ny RNN mamapita an'izany mivantana. Saona manokana ny tompon'andraikitra ao ministera nanome alala mba ahafahantsika menakavy miara-mibaraka mankalaza an'Andriamanitra. Dia misaotra ihany koa amin'izay rehetra mahalala-tanana tamin'ny fanomezana an'izay rehetra manatanteraka an'izao fankalazana izao. Ny taon-jobily moa amin'ireto ray aman-dreny ireto dia fanambara fandroany ny fankalazana. Faro ankalazaina any faharoa sy raray avy ihany koa dia andro atolotra ireo mariky ny fankasitrahana anareo manambara amin'izay fotoam-bolamena amin'ny fotoana diamondra ao amin'ny fankalazana izay. Dia fanambara teo moa fa miombana ny fiangonana eran-tany ny fiangonantsika dia manana ihany koa ny akatra zay hoentiny amintsika menakavy ny secrétaire nonciature dia ny monseigneur tompon'andraikitra amin'izany. Dia on vous invite de prendre la parole monseigneur pour nous adresser le message. Merci d'avance monseigneur. Honorable autorité civile du gouvernement de la mairie d'Antananarivo, chers frères et sœurs dans le Christ, la célébration du 150e anniversaire de la première évangélisation dans la diocèse d'Antananarivo est par nous tous le moment de grande joie et aussi l'occasion de remerciement à Dieu pour les années de la grâce, de la bénédiction et de sa présence parmi son peuple. Aujourd'hui, nous aussi rappelons tous les missionnaires, hommes et femmes, qui ont porté le message de la bonne nouvelle à cette terre et qui ont consacré leur vie à l'édification de la foi parmi les peuples malgaches. Je voudrais reconnaître aussi tous les agents pastoraux qui aujourd'hui, avec courage, zèle, dévouement et sacrifice, proclament l'évangile dans cette église particulière et qui sont les successeurs des générations de missionnaires. La foi est donc transmise et elle augmente. Les années passent, le temps change
les générations se succèdent, mais les messages de l'Évangile restent les mêmes. Il est éternel. Aujourd'hui, c'est dimanche, c'est le message de Pierre qui nous parle. Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Cette exclamation lumineuse de Pierre a traversé les siècles. Cette foi qui donne sens à leur vie, les chrétiens la proclament depuis lors, en tout temps et en tout lieu. Cette foi est proclamée en ces pays. D'Antananarivo, lors de l'arrivée du Père jésuite et quelques religieuses de Saint-Joseph de Cluny pour y fonder la première école et baptiser les premiers fidèles, jusqu'à se diffuser aussi dans les autres parts de la grande île. Et maintenant, après 150 années de l'évangélisation de la grâce de Dieu, l'heure vient où Jésus lui-même interroge cette notre génération. Pour vous, qui suis-je? Jésus ne se contente plus de recevoir les opinions qui circulent à son propos. Sa demande touche le sien en notre profondeur. L'identité même de Jésus se laisse découvrir. Il nous demande à témoigner notre foi en lui, pour qu'il se donne tout entier pour nous. Il est venu en ce monde pour manifester aux hommes le Père d'amour et de miséricorde, son Père et notre Père. Pierre a tout dit. Par la bouche de Pierre, l'Église a commencé à parler et ainsi le message est venu jusqu'à Madagascar pour chercher le cœur des hommes, des femmes, des gens, des enfants et de toutes les personnes de bonne volonté prêts de recevoir Jésus comme leur ami, comme leur sauveur, comme le Fils de Dieu vivant, prêts d'accueillir son évangile. Sache seulement que si je lis en vos cœurs des mots pleins de lumière, si vous le recevez comme un don du Père, c'est que votre lien avec Jésus est fort, solide, personnel, unique. Par l'Esprit Saint, ce lien est vrai. Le Seigneur est vivant pour tout. Ce jour aujourd'hui, nous sommes aussi unis spirituellement avec les saints pères, avec une immense multitude de gens de tout le monde, ainsi qu'avec le groupe de notre gens de Madagascar, qui se rencontrent à Madrid à l'occasion de la Journée mondiale de la jeunesse. Ces jeunes filles, fils et filles cherchent la vérité, qui n'est pas une idée, une idéologie ou un slogan, mais une personne, le Christ, Dieu lui-même venu parmi les hommes. Avec les gens, nous aussi voulons écouter le témoignage du Saint-Père, Pierre de notre temps, qui nous invite et encourage à enraciner et à affermir notre foi en Jésus et à fonder notre vie dans le Christ, qui nous aime depuis toujours et nous connaît mieux que quiconque. Que le Christ, le Fils de Dieu vivant, nous accompagne toujours dans notre foi et nous bénit. Je vous exprime mes meilleurs vœux pour un anniversaire fécond et riche dans les grâces et bénédictions de Dieu. Et je vous remercie. Bienheureuse victoire, priez pour nous, priez pour ce peuple malgache. Mezani asipafikia Musai na Mbarauni, sekretari asutie na Mpapa, Nyase Tony Ftsiki, Mami tunatukuza wafanga zana izao, Arkufarana, Tamne Victoire Somanarivo, Mibavawa Tiboka Malagasi Ti, Minsiki Afamu Baba, Reun Samba cha Santa Buka cha Firenetike, Mbanafa cha Firenetike, amzaleta mama fattas pandita zemanaka na firenena sinvauka tianatu na nandemani
Ede sorana madukanazi, tia kama fea sorana, anzai, tutina mapai masna, yeto ni ftikia rizai.